tsabaina avokoa ianareo rehetra zay efa eopotitsy ny fahita lavitra am'ty androany ity. Andro sisa no misaina de mifarana tanteraka ny taona 2024. Manoloana zany indrindra dia mitaonanareo ao amy mampanompon'Andriamanitra mba anao fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Tanterao amin'ny alalany hira fiderana, tanterao amin'ny alalany vavaka mandoaly zany fisaorana sy fankasitrahana ataonao ho an'Andriamanitra zany. Ary ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy le izy. Zay rehefa anetanako anareo. Ary eto de milaza fa tena miandry anao an'zany ny tompoandriamanitra mialony amaranatsika antytaona 2024 zay diavintsika ity. Fa inona moa no antony matoka atsika tsy maintsy misaotra, tsy maintsy makasitraka an'Andriamanitra? Inona ny antony? Voalohany, tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika tompoko no zao fahavelomana nomeny antsika izao. Aoko fantatsika rehetra tompoko fa Andriamanitra lay Rainy Jesosy Kristy no miantoka ny fahavelomantsika zanak'olombelona tompoko. Zao matsy tsy misy olombelona mahay manampy na manalava ny andro iainana na dia kely monja aza. Atsika ataony mikarakara ny tenatsika, atsika ataony mitsabo ny tenatsika, fa tsy vitatsika ny manatombo sy manalava ny androm-piainatsika arak'izay tiantsika. Ahoana ho Jesosy? Ao amy Matthieu 9:7-20 andoaka vakina voasoratra zao ny teny natao Jesosy. Matthieu 9:7-20 hoy izy: ariza ho aminareo na de manaza no mahay manampy ny andro iainany na de kely monja aza. Ho vakinao va iteny io? Ariza ao aminareo ho Jesosy na de manaza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza. Ino engety fanoarana nataony Jesosy ity e? Ao amin'ny Luka 12 ao 9:20 ka hatramin'ny 10:20 no ahitana an'lay fanoarana. Zao no zavatra hita tao ho Jesosy. Na vokatra be ozy izy ny tanin'ity lehilahy mpanan-karena anankiray ity. No zany nanao sopotra tena lehibe izany lehilahy izany, entina manangona ny fananany rehetra. Ka rehefa hitany ny vokatra, rehefa hitany ny variny, rehefa hitany reo fananany rehetra zay tena be dehibe tokoa, de hoy izy ry fanaiko, minana, mistro, mifaly, mifikisa, fa manana fananana be dehibe antaona maro anao. Toa mieritreritra izy hoe no reo fananany be dehibe hitany masondreo dia tsy faty mihitsy izy. Tam'zany araka fanoarana ataony Jesosy dia adininy ty lehilahy ity tanteraka ny fisin'Andriamanitra, adininy tanteraka fa Andriamanitra no miantoka ny fahavelomany eto ambony ty tany ity. Nievitra matsy izy fa reo vokatra be dehibe hitany masona, reo vary be dehibe nangoniny, reo fanana maro be no tompony fiainany sy miantoka ny fahavelomany. Kanjo iaho no porofon'Andriamanitra taminy
fa izy Andriamanitra tsy to no miantoka ny fahaveloman'ny olombelona eto ambonin'ny tany fa tsy ny fananana na ny vola be zay eo an-tanana. Hoy ny Tompoandriamanitra tam'izany fotoana zany. Andova kitsika eto amin'ny Lioka 12 de ny 20 zao a no teny nataon'Andriamanitra taminy 20. Ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza zay zavatra no arinao. Ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka aniza zay zavatra no arinao. De tamin'iny alina iny any, de niala tamin'ny tenany ny ainy ary maty izy. Tsy nasakana azy tsy foaty ro vokatra be dehibe nangonina, re vary be dehibe nangonina, re fananany marobe, re vola mikarena zay nananana. Ry mpiany malalo, izany tantara zany no manambara fa Andriamanitra tompony aintsika. Miankina amin'Andriamanitra ny fahavelomana eto ambony tany ity sy ny fahafatesantsika. Mino aho fa falibe isika no zao fahavelomana izao fitaina be zany maniry be zao isika mba samy atratra ny farany taona, samy atratra ny taona vaovao 420 de hoy aho hoe fihitahina be avy amin'Andriamanitra zany raha tanteraka. No zany de hoy aho hoe tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika, ka ataovy ny fisaorana sy fankasitrahana am'izao volana Desambra tiavitika izao. Ahoana amin'ny Baiboly, ao amin'ny Salamy 7:1 misaorana Jehovah ry fanaiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaorana Jehovah ry fanaiko aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Efa nambarako teo fahavelomana nomen'Andriamanitra antsika fitahina, ny faniriantsika mba atratra ny farantaona sy ny telo vaovao iny fitahina. Aza misy adinonao zany rehetra zany hoy ny Baiboly. No zany tsy maintsy misaotra, tsy maintsy makasitraka an'Andriamanitra isika tompoko. Faharoa, tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika no ry fitahina sy re fanambinana nataon'Andriamanitra atsika, nataon'Andriamanitra tamitsika tam'ty taona diavitsika ety na tany aloha tany mihitsy azy. Aoka fatatsika tompoko, aoka fatatsika tompoko fa na inona ezaka nataonao, na inona fahaizanao mitady vola sy mamely tena, ka natonga anao lasa olona manana ny ampy, manana andreo arena, fananana marobe zay tantaninao ireo. Aoka fantatrao fa tsy avy aminao zany tompoko, fa avy amin'Andriamanitra. Tsy avy aminao zany tompoko, fa avy amin'Andriamanitra. Ianao inge ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ho fananarana azy. Hoy ny Tompoandriamanitra ao boky Deutéronomie 7 ka hatramin'ny 5:12. Andoka vakitsika voasoratra Deutéronomie 7 de ny 12 ka hatramin'ny 14 zao voasoratra Deutéronomie 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy le teny. Fandrao rehefa mihinana ianao ka voiky ary nanao trano tsara ka nitoetra ao, ary ny amary ny ombonao sy ny ondry amanosinao, ary ny tompo koa ny vola fotsinao sy ny volamenanao, ary ny tompo ny fanananao rehetra, dia hiavonavona ny fonao ka ho adininao Jehovah Andriamanitra ao zay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano na andevozana. De
dingantsika ndray eo amin'ny ty fafity amby folo sy favala amby folo ary andrao ianao anao anakapo anao anakapo hoe nitanjako sy ny heriny tanako no navoriko zao arena izao fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery havory arena mba oriny ny fanikeny zay nianianany tamy razanao tahaky ny amizao anio izao. Mazava be ny voasoratra, mazava be ny fananarana nataon'Andriamanitra tam'ireo zanak'Israely. Ary soratany zany mba ho atsika olon'Andriamanitra velona am'izao vaninandro misy atsika izao. Ry havanao, tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika no reo fitahina sy reo fanambinana zay fa nataon'Andriamanitra teo amitsika. Raha ohatra ka anisan'ny olona tena voata sy anisan'ny olona tena mbinina tokoa ianao. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra isika ary makasitraka azy no reo fanirina tato anatsika zay tanteraka, efa tanteraka ankehitriny. Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika no reo valim-bavaka nomen'Andriamanitra atsika. De hoy aho hoe inona ihany koa reo zavatsoa efa nataon'Andriamanitra taminao tamy ty taony ity? Hoy aho hoe ataovy ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra ny am'izany rehetra izany. Mazava hoy aho ny voalaza amy baiboly Sara fatelo amby zato andiny volo sy faharoa. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary asa misy adinonao ny fitahiny rehetra. No tahina sy nambinina ianao, aza misy adinonao zany. No tanteran'Andriamanitra ny fanirinao, aza misy adinonao zany. Azonao valim-bavaka, aza misy adinonao zany. Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika tompoko. Milony amaranantsika antitaona 322 ity. Fanamariana fa raha ohatra kosa ka adinonao foana ny misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra na hoe nataonao zavatra maivana ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra, kanefa ianao dia olona notaina sy nambinina, olona novaliana vavaka, olona sotran'Andriamanitra, olona efa nomena zavatsoa amy karazana, de ahoana? Malahelo Andriamanitra ary lasa olona manantsiny amin'Andriamanitra ianao. Tsy diso ny teniko zany malahelo Andriamanitra ary lasa olona manantsiny amin'Andriamanitra ianao. Ohatra tantaran'ilay reo boka 10 zay voalaza amy baiboly fa nosotran'ny Jesosy, nosotran'Andriamanitra. Ao amin'ny kotopa 7 ao de andininy 1 ka hatramin'ny 10 misy zay tantara zay. Takso zany fa de tantara. Ndray andro tafahola tamy Jesosy reto boka 10. Satria nino zareo fa Jesosy de mpanasitrana, mahay manasitrana, dia nitaraina tamy Jesosy izy. Hoe Jesosy io, tompoko mamindra fo aminay ianao. Jesosy io, tompoko mamindra fo aminay ianao. Vonjeo zahay ho afaka am'izao apokany izao. Ao anaty foniteny mampahiranareo ry havana fa Jesosy Kristy lay zanak'alatokan'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra atsika zanak'olombelona araka voalaza hoe fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny zanalay tokana dia Jesosy Kristy mba tsy very zay rehetra mieno azy fanafiana mandrakizay. Zany Jesosy zany tompoko dia mpanasitrana ny marary. Nosoran'Andriamanitra mba andehandeha manao soa ary andehandeha manasitrana ny marary sy manafaka ny olona azo niriny devoly. Taloha zany ny ainan'i Jesosy
malaka kehitriny de mola zany no ataon' Jesosy. Ka raha nisan'olona marary anao am'izao faraparan-taona izao ary matsapa hoe tena tanondrika ianao, matsapa hoe kivy ianao, mieritreritra ny aretinao, aoka hitodika amin'Andriamanitra ianao, aoka hitodika am' Jesosy ianao, minoa Jesosy ianao, ekeo Jesosy fampamonjy, ekeo Jesosy fampanasitrana, resy Jesosy fa hositraniny ianao. Zara teo moa hivavako anao amin'ny famarana n'iny fotoana dia hositraniny ianao. De verentsika ny kely le tantaran'ireo boka folahy. Rehefa nanatona Jesosy ry zareo ka niantsoantso nitaraina de ho Jesosy, mandehana ianareo misy eo ampisorona, mandehana ianareo misy eo ampisorona, ho fantarina momba ny aretinareo. De ho ny Baiboly rehefa nandeha izy ireo satria nino a Jesosy, nino teny Jesosy, nakatoa zay nolazainy Jesosy, de ho ny Baiboly hoe sitrana tena mpandehanana izy. Mampaheribery havana ny mieritreritra an'izany hoe ny finoana Jesosy, ny fankatoavana teny Jesosy de tena hitano sy tsapanao vaingana hoe mitondra fiainana magaga eo amin'ny fiainanao, tonga de sitrana tena mpandehanana izy folahy. De ity lay fananarana tiany Jesosy ananarana atsika. Rehefa sitranareo folonareo de ny anankiray tamin'ireo ihany no mba tonga saina nafatra ny tokony ataony, lasa izy niverina kany am' Jesosy, dina nataony tany nisaotra sy ny nakasitraka an'Andriamanitra sady ny akohoka teo atongotra Jesosy. Andoka vakitsika ny Luka 7:20, andiny fa 5:10 sy ny 20 hoe zao voasoratra. Luka 7:20, andiny fa 20 sy ny andiny fa 5:10 sy ny 20. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy de niverina ka nakalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady ny akohoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy, ary samaritana iny lehilahy iny. Zay zany voasoratra, nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra izy, ny akohoka teo tongotry Jesosy izy, satria tsapany fa tena fahasoavana lehibe no noraisiny. Olona boka ary nieritreritra hoe ho boka mandramaty, kanefa tamin'ny fotoana andro anankiray tsy napoziny novonjen'Andriamanitra izy. Fa nisy kosa reto sivolahy zay azo lasaina hoe tsy fantany tokony ataony, adininy tanteraka hoe tokony hisaotra sakasitraka an'Andriamanitra izy satria novonjen'Andriamanitra mamaipoana. De ahoana ho Jesosy mikasiny am'ireo olona ireo? Vakitsina 7:20 zao voasoratra. De namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa fa izy fololahy fa izany sivy, 20, moa tsy nisy hita niverina anome voninahitra an'Andriamanitra va afa-tsy ity olona hafa fireny ity ihany va. Folo ianareo no sitrana, aizany sivy tsy nisy nalalany nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra ve? Tsy nisy lalala mba anome voninahitra an'Andriamanitra ve? Zany tena nataony Jesosy. Ry havana, hoy aho amintsika rehetra, manoloana andreo fitahina sy fanambinana, manoloana andreo fanirina zay tanteraka tao fiainanao, manoloana andreo valim-bavaka nomen'Andriamanitra anao, manoloana amin'ny fanasitranana, manoloana andreo fahasoavana amin'ny karazana. Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra anao, tsy maintsy, satria Andriamanitra izy. Fa ny anankiray ihany koa de ty, tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ianao mba ahafan'Andriamanitra mivalide an'izany fitahina sy fanambinana, fanasitrana magaga, zavatsoa amin'ny karazany no raisinao zany. Andoke vakitsina 20 hoe
toko fa 7 de fa 8 ary osy tam'lay lehilahy voka sitrana zay toka ny saotra sy nakasitraka an'Andriamanitra mitsangana mandeha ihany ny finoanao no nahavovonjy anao. Efa sitrana ty lehilahy ity teny ampandehanana nakany am'lay mpisorona, efa sitrana izy, efa tsy taho amintsony ny aretina, fa rehefa tonga tao anatreny Jesosy izy nanao n'lay fisaorana sy fankasitrahana de teo Jesosy no niteny tamy manao hoe mandeha ihana ny finoanao no nahavovonjanao. Teo zany vo tena ny validen'Andriamanitra ny fanasitranana nomena azy, ka mila validen'Andriamanitra ry havana reny zavatsoa nomen'Andriamanitra no reny reny fanambena sy fitahina be nataon'Andriamanitra aminao reny faratsy zany atahorana votsitry zany anirena. De mba hafan'Andriamanitra mivalide andreo fahasoavana nomen'Andriamanitra anao de tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ianao. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary zay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina, aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Salamo 7:1 ka hatramin'ny 2. Fa koatra zany zao mifanetanana manaraka ny tanako anao, tsy ampy ny fisaorana sy ny fankasitrahana atao ambavo, tsy ampy fa ilaina arana asa izany. Ahoana Davidy amin'ny Salamo 112:2 hoy izy, inona no avaliko an Jehova, inona no avaliko an'Andriamanitra no soa rehetra nataony tamiko. Efa nisaotra azy, efa nakasitraka azy aho, nataoko mipololotra tato anatiko fisaorana sy fankasitrahana azy. De ho Davidy tsy ampy zany, fa inona reny mbola azoko atao ho fisaorana sy ho fankasitrahana an'Andriamanitra no soa rehetra nataony tamiko. De mbola izy ihany ve no namaly ny tenany. De hoy izy amin'ny Salamo 112:7 hoy izy, zao no ataoko, anatitra fanaty mpisaorana ho an'Andriamanitra aho. Zay lay Salamo 112:7 anatitra fanaty mpisaorana ho an'Andriamanitra aho. Satria ho Davidy any amin'ny Salamo 50:2 zay manatitra manome fanaty mpisaorana no manome voninahitra an'Andriamanitra. No reo zavatsoa marobe nataon'Andriamanitra zany dia tsara raha manome voninahitra Andriamanitra isika amin'ny alalany fanaty mpisaorana. Eno tsara ndray ity fanazavana manaraky ity. Eny na de mbola ao anatin'ny olana sy ny ady ary ny zavatra sarotra azy ianao hatramin'ity androandroany ity, eny na de mbola ao anatin'ny fitsapa-toetra mahamay de mahamay azy ianao, de mbola izao foana tandremo tompoko, tandremo ny maneho fakivily, tandremo ny miemitra sy miverin-dalana raha nisandreo lefa manompo an'Andriamanitra ianao. Fa inona ho ianao tokony ataonao? Atao foana fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Zao no lazay ny Baiboly any amin'ny Tesaloniana 2:9-20 mazava be mihitsy ny teny nataony nampianaran'ny Paoly apôstôly, misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tena misaora an'Andriamanitra ianareo, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Anisa sitrapon'Andriamanitra atao iainana zany ny fahaizana misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra, na de mbola ao anatin'ny ady sy ny olana ary ny zavatra sarotra aza isika. Eto de mampahiranareo hoe alefy tahaka ny fiainan Joba atao fitaratra tsara ho atsika. Joba tamin'ny andro anankiray de tena tsy napoziny mihitsy ny zavatra nidona teo amin'ny fiainana. To anatin'ny fotoana tsy napozina, fogana avokoa ny fananany rehetra. To anatin'ny fotoana tsy napozina, na raha maty avokoa ny zanany rehetra. To anatin'ny fotoana tsy napozina, hatramin'ny tenany azy de tratra mivay ratsy
hatrany Tapindoha ka hatrany Alahady. Fa teo alohan zany rehetra zany tsy kivy Joba, tsy niembry Joba, tsy niala tamin'Andriamanitra Joba. Fa inona hoanao no nataony Joba? Nisaotra an'Andriamanitra foana izy, nitanjaka no voaka avy tany Ekiboniny. Andriamanitra no nanome andrenarena be dehibe ireny. Ankehitriny nalainy azy. Misaotra an'Andriamanitra ao, misaotra an'Andriamanitra ao, misaotra an'Andriamanitra ao. Ary tsy nanota na de kely aza Joba hoy ny Baiboly. Zany toetra nananany Joba zany tena mafana an'Andriamanitra. Ka am'izao faraparany taona izao, tsy mbola nisy mangirana angamba ny fiainanao, fa ny fatsapanao de ady foana, de hoy aho hoe azakivy. Fa atao foana fisaorana an'Andriamanitra arak'izao fanentanana nataoko izao. Atao foana ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Mety zandroalika iankoka amin'Andriamanitra ianao. Fa zao vaovao mafady. Raha tantaran'ny Joba no jerena, rehefa hitan'Andriamanitra ny toetra, ny toepanahy, fa nahinanome voninahitra an'Andriamanitra foana, na de atao anaty mafy indrindra azy, de ho ny Baiboly manao hoe ny fiafaran'ny Joba de notahin'Andriamanitra be. Zay mivolazo am Joba toko fa 12:12. Nisaotra notahin'Andriamanitra ny fiafaran'ny Joba. Engane ka am'izao farany taona izao, ary amin'ny taona vaovao iny, aorina fisaorana sy fankasitrahanao an'Andriamanitra, de anisan'ireo olona ho ataon'Andriamanitra tsara fiafara ianao. Ivavaka isika am'izao fotoana zao, ka de petra ho fonao tananao, ivavako anareo ao, matoky fa hiasa Andriamanitra. Tompo, misaotra ny am'izay afatra nampitondranao azy zay ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ireo olona zay teo potitry ny fahitalavitra. Mamindra fo aminy anao, mamindra fo aminy anao, ary am'izao andro vitsivitsy mialon'ny amaranana ny taona izao, de aoka ho tsapany fa mila misaotra sy mankasitraka anao izy, mila miorika ao anatrehanao izy, na soa na ratsy zavatra aseany tao fiainana, na afapo izy na tsy afapo tamin'ny fitondrany sy fitantanana nataonao. Amanky ny olona rehetra ny anao Andriamanitra, ary reo zay roso am'dikan'ny fahaizana misaotra sy mankasitraka, tonoko amin'ny anara Jesosy ho ataonao tahaka ny Joba izy ho tsara fiafara. Ny dera sy ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amen. Manarak' zany araky ny fanentanana nataoko anareo teo hoe mila misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra isika, de ity manasa anareo ao amin'ny Alahady zao, amin'ny Alahady zao ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely, andao hiaraka aminay mba hanao fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Ary eo anatin'izany de oka iomana ianao hitondra fanatim-pisaorana. Tsy voavidy vola akory ny fahavelomana nomen'Andriamanitra atsika, ny fitany sy fanambinana, ny fananana marobe izay efa eo an-tanatsika. Tsy voavidy vola akory reo zavatsoa marobe izay efa nomen'Andriamanitra atsika, fa izao mila mitondra fanatim-pisaorana ianao ho fanamafisana ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Ho ampiaritsika ihany koa le teny nataony Davida hoe inona no havaliko an Jehova no soretra nataony tamiko. De izy ihany averina amaly hoe hitondra fanatim-pisaorana ao an-tranonao ao. Ka amin'ny Alahady zao zany ny fotoanantsika tompoko, araky ry voasoratra ireo ny fidirana amin'ny 9 ora maraina, amin'ny 7 ora maraina, amin'ny 10 ora maraina, ary amin'ny 12 ora atoandro. De ity manaraka ny Alahady hariva kosa amin'ny Alahady fafito amby 10 volana fafito amby 10 volana Desambra io, dia hanao fisaorana sy fankasitrahana amin'ny alala fiankofana isika. Ny raha ataontsika zany amin'io tena hoe fiankofana, ka de entanitsika rehetra ho tonga tompoko. Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra tompoko ao.